mandananareo makany amin'ny assurance aro maka vola fazanana assurance AVA aro ny vahoaka tenareo koa misaratanarana dia izao anseho taranakareo zay assurance aro manolotra anao ny vaovao. Tokolas topoko vavy tolotra ny araba amin'ity takariva ity tonga sondraitsika eto anatin'ny fampahalalam-baovao faharoa fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahita lavitra ma-TV dia manasanao zay anaraka indray ny fampahalalam-baovao minitra maromaro ny rahantsika eto izay tondranantsika ny lafim-baovao samihafa isany amin'izany ny tontolom-baovao politika ny zava-mitranga ny Mahajangany ny tontolom-baovao manodidina ihany koa ny sehatra ny fahasalamana ny fiainana sosialy nireo mpiasa sy ny hetsika izay tanterahan'ireo syndikaly samihafa ao anatin'ny fanamariana ny voalohan'ny volana May izay fetin'ny asa izy io raha ny marimarina kokoa ny vaovao any Mahajangany no anokafantsika ny fotoana ary amin'ity takariva ity. Rahampitso aorian'ny safidin'ny mpanolotsaina no ahafantarana na hijanona amin'ny toerany na tsia ny ben'ny tanana ao amin'ny tanànan'ny Mahajanga zany raha ny zava-misy tokoa mantsy raha toa ka miala amin'ny toerany ny ben'ny tanàna any an-toerana dia tsy maintsy soloina PDS ny tantanan'ny tanàna saingy Nilaza anefa ny solombavambahoaka voafidy ao an-toerana fakajikajy politika ihany ary misy ambadika ny an-tony mety hanolona ity ben'ny tanàna ao amin'ny tanànan'ny Mahajanga ity tsika ny fanazavana. Mety hosoloa mpitondra PDS ny ben'ny tanàna Mahajanga andriato manga mokotara salim izay lany tamin'ny anaran'ny mapary mizotra amin'izao fotoana izao ny fanonganana azy ny momba ny fitantanam-bola amin'ny tanànan'ny Mahajanga no anenjehana azy taorian'ny fisian'ny fitiliana nataon'ny inspecteur d'État Rahampitso 13 aprily no ifidin'ny mpanolotsaina ny tanàna na hitazona na hampiala amin'ny ben'ny tanànan'ny Mahajanga. Raha nanontaniana mikasika io fanonganana io ny ben'ny tanànan'ny Mahajanga député mapara voafidy ao Mahajanga dia nilaza fa ny mpitondra no ambadiky ny fanonganana ary mandeha indray ny feo ny fisiana kolikoly. Tsy makafitaka an'izay fanasorana ny ben'ny tanànan'ny Majunga zay zay mitsipaka tsy zary fa mitondra feon'ny vahoaka mihitsy tsy makafitaka an'io. Zavatra hita zany zao dia vola mitoy ihany ny amboleta toy ny lehibatana izay natao teny anivon'ny teny miaram-pirenena ary amin'izao fotoana zao dia voafidy vola ihany koa reo conseil municipal reo ary misy rafany adivaritra mihitsy ary hoe apio 5 000 francs nenay zay ny zava-misy eto Mahajanga amin'izao fotoana zao zany vidin'ny fitondrany HVM mandray ny conseil municipal dia ny anasorana ny Maire zay zany zava-misy. Io tsangatanana mitovy ny zava-niseho teny amin'ny teny miaram-pirenena ka zay zany aloha efa mba milaza foana amin'ny radio miantso an'ireo conseil municipal reo mba tsy ho voafidy ka io moa zany efa simba mihitsy le ataontsika hoe ny olona sasany amin'izao fotoana zao toka hoe olona sasany satria tsy ny olona rehetra no voafidy. Andrasana araka izany ny valin'ny fifidianana izay atao mpanolotsaina ny tanànan'ny Mahajanga Rahampitso. Andrasana ihany koa fanapa-kevitry ny ministeran'ny tany izay manam-pahefana amin'ny fametrahana PDS ao aorian'ny fifidianana io. Tsy voalohany izao fanonganana izao raha tsy haivina ny ben'ny tanànan'ny Mahajanga dia efa tratra ny antson'izay tamin'ny 17 ary efa nisy ny fampetona azy tamin'ny asany. Tao aorian'ny fandavan'ny prefekturan'ny Mahajanga ny fanokanana fotodrafitra azy izay tokony natrehan'ny filohan'ny tetezamita Tandry Rajoelina dia izao miverina izao indray ny fanonganana amin'ny ben'ny tanànan'ny Mahajanga andriato manga mokotara salim.